ataoko fa ny zavatra tiany voaka tongavana dia tsotra, mila transparence sy ny bonne gouvernance amin'ny fitantagnana no tiany voaka tongavana, kanefa ny zavatra ataony io be ny tanàna io efa mihoampampana. Ary arahantsika mahita fa agnatin'izao fanavaozana izao, tokony politika ny fanavaozana no ataony be ny tanàna, fa kanefa hoe tsy zegny ny ataony fa hoe mbala mamaitra ny atao hoe raha-mataora toy izay nataony fitondrana teo aloha. Hitantsika fa izy regny ray aman-dreny nitaky ny fitakena PDS io, fanoloana izy PDS ao amin'ny tanàna Nosy dia misy fitoriana nataony. Mangataka fanendrena délégation manokana na PDS arak'izany ny ampahany amin'ireo mponina ao an-toerana satria betsaka loatra ireo olana ara-pitantanana sy ny tsindry mahazo ireo mponina sy ny mpiasa eo anivon'ny commune raha ny fanazavana ihany. Mitaky ny vahoaka ny Nosy ny fanovagna PDS satria izy ilay volagnany hoe be dia be zegny ny défaillance ataony. Raha tsy laza fotsiny izy ilay volagnany hoe maro karazany délibération tokony ho tanteragna kanefa tsy ataony. Eo koa zegny hoe halitra tany, be dia be ny corruption foncière ataony be ny tanàna io. Raha ny porofo no lazaigna, maro ny porofo ampelantagnany vahoaka aty aminay, fa izy ilay volagniny hoe maromaro koa ny fitaregnana efa natao agny ambaratonga mpitsaragna, fa izy ilay volagniny hoe ny anay dia tsotra maha ray aman-dreny ny regny mitaky fanovagna regny dia hoe tokony mba henohiny fitonam-panjakana satria hoe marary amin'ny vahoaka ny Nosy Be, marary amin'ny mponina ny Nosy Be, marary amin'ny ray aman-dreny regny hoe zavatra ataony be ny tanàna. Ankilany nanamafy ny be ny tanàna ny Nosy Be fa kajy politika no ambadika izao fitakina ny afanesorana azy izao. Tokony ihany fifidianana ireo olombitsy mitaky ny fialandy ho ihany ity be ny tanàna satria izay no mahafirenena demokratika any Madagasikara. Fotaka amin'ny zavatra tsy marigny dia zegny ny raison hoentindreo mpano politique vitsivitsy hoe lately fa tsy mahandry élection. Aminaka zegny aloha miandro élection, ohatra ka misy tegna preuve dia manana inspection d'État, inspection fanjakana afaka manao recoupement mikasika le zavatra tsy mahapotsy tenen'olo tokony atao fa tsy marina satanareo sy nenina misy tokana fa zaho mahatsapa fa betsaka ny zavatra vita ary betsaka ny zavatra andeha atao matahotra ny politisianana hitantsika Nosy Be fa dia nasaka be ny tanàna indray misy maire diapoto tsy milany indray zareo zegny problème amin'ny tanàna. Manay ny mponina fa ratsy vaovao aingana ireo olana ara-pitantanana sy ara-tontolo iainan'ireo dia mety isy fiantraikany amin'ny endriky Nosy Be sy ny sehatry ny fizahantany any an-toerana izany. Nisy an'ilay fiaonana tampony fahina amby efapolo Constant Revelson Sadek Tatsia Durban Afrika Atsimo dia samy manana ny famakiny an'ilay tatitra ofisialy moa zany fa misy resaka hoe fiaraha-mitantanao, misy resaka hoe fiverenana amin'ny ara-dalàna, misy le filazantsika eto, misy hoe avoay mazava ny tsinjodia amin'ny anaovantsika an'izy ity. Ohatrany tsy nisy resaka gadra politika tsisy resaka gadra politika namerina namaky kely hoe ampodihina angalatra lasa antsoka tevitra be tamin'ny mpiaino maly tety iny eny koa iny maly dia nefa loatra ny odiody tany ihany ny odiody tany ihany misy an'le mitovy aminy manko amin'ny présidenty Troika moa sa ina le Eswatini mpanjaka mametraka ny tenany samby kely eo amin'ny fireneny mihitsy na ny anaran'ny fireneny aza dia ny anaran'izy menakaviny napetaka taminy zay ny sakaizan'le andre manjaka tsy masina teto amintsika atao hoe Rajoelina mahay mifandray tsara izy ro lava mahay mifandray tsara mifakafoy mihitsy tsy mifakafoy ka fa tsy sanatria manambolambolona fa ny misy fitentsika malagasy manao izay miaraka amin'ny mpiasa be dia mpiasa be moa izay miaraka amin'ny ambolambo dia ambolambo fanoharany zay teny fitenenandrazany zay fa ara-diplomatika le ny araraka sary aloha efa hafa
sotrany tamin'ny teo aloha hoe midika ve reny Constant Ravelson hoe efa manaiky tsara ny fanometanana amin'ny fanavozana ny République de Madagascar miangy amin'ny sadaiky mantsy io de andeha vondrana afrikanina de mitoy makany ny zavatra ohatran'io a tsy misy chèque en blanc zany hoe tsy misy varotromby anaty ambiaty ka de ao fa de vidinao ay omby pomaso le azonao takotako natao fa eo amin'ny sehatry raisam-pirenena ohatran'io de mpandrasana mahita ny atiny indraindray misy tsy hitany zareo atao ahoana mihitsy ange de mangingineny izy aloha fa miandrika androtony indraindray mba misy fampirisihana sy fampanantenana mandeo ka eo amin'ny diplomatie zany a de eo mpandrasana mahita ny atiny zay foana ihany ny fifanekena io tsisy fanekena vita sonio a zay ary na fanekena vita sonia raha hitanao ihany ny fivadibadiany zay mpivadibadika amin'ireny ka zay ny azoko lazaina amin'io ny zareo manao avy alao amindra hitanany sivaka itsika zany no tsy maintsy maresy lahatra amin'ny famindratsika hatrany famindratsika moa inona de hoe ny teniny ao manko de hoe mamerina amin'ny adikatsika tengasy moa le izy hoe mamerina amin'ny ara-dalàna araky ny lalam-panorenana fa zay azonao raisina hoe tafajoro lalam-panorenana tenerana la neran'ny malagasy zay nge zany noho izy zay keo fomba azotsika anaovana azy zay a de fifidianana malaza tsara mazava tsara iny ny tenin'ny présidentny fanavozana Madagasikara jolay mba tokony efa vonina ny ty kiseni ty jolay tokony efa vonina ny senio izy fa izy a tsy nilaza kory hoe jolay de fifidianana inona za aloha mahita raha fifidianana any amin'ny fokotany mety ho vita am'izany a mety ho vita amin'ny jolay amin'ny heritaona asa de fifidianana lalam-panorenana zay ka tsy fantatritsika zay fa ho hitatsika eo ny fandeny ny anankiray ity tsy maintsy resahatsika raha mamy Ravatomanga tsy nekena ilay tamin'ny 20 aogositra teo le inandray le mbola amin'ny firy amby roapolo moa no ivoaka ny misy fiverenany kely 4 sy 7 aogositra fa ny hoy ilay ataotsika hoe lehibe ny fampanoavana atao Maurice hoe mafonja ny profo iazonana azy mana ihany koa ny fitsarana somitsoky izy raha na mihitsy ka ny atsika iny international mihitsy ny atsika iny zao ange raha za kosa aloha ny Mauriciana tena tsy vita ny avoakan-drareo monko zany a de hoe tsy mazava tsy manana adresy mazava tsy misy tranonenany tena raikitra azo antoka tsara eto Maurice a fa zao ange ny zavatra niseho ity rangahatsika ity ty malagasy tsika anankiray ity de tena tafasondratra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy amin'ny fomba anjola satria zao raha tsaroantsika tany Japon nisy an'le frantsay akaray lehibe tsy haiko DG sa inona ny PDG ny Nissan sy Peugeot moa iny miaraka iny nitsoky injarainy de nisy eloka be manatahaka an'io nataon'le Carlos Ghosn tany Japon de nitsoka de ny roplanina an'le société an'raha Vatomanga voatonontonona hoe na nitondra azy nitsoka avy tao Japon hoe tao tanaty kesika zany natao le Carlos Ghosn de any Turquie nga misy teo vao hita ohatran'izay ka efa nisy an'izay ty rangaha ty otony Mauriciana aona ny fitokisana an'izany ary voanidoboka tao Maurice izy raha tsy diso misy anankiray tamin'ny mpanao fampitorana tonga de voafoaka fa ny fampikolokolo taminy ino ny niditra voalohany tonga de niditra ny diatra
ka zay mipratika nyity ny atsika ty fa tena avolenta mihitsy amin'ny tony zao le mipoitra voalohany tam'le hoe compte tany Panama ay le Panama Papers ka izy zany zay izy karaha zany Mauritiana non ireo boina nakanalarana tafaporitsaka io mampandositra olona raha vitany ka izy tenany ve de fa mazava nge atao hoe milalao telefôny izy tao ampigadrana tao amin'ny fitazomana azy vonjamaika tao zany rehetra zany zavatra misy daholy fahagagana mihitsy aloha raha ohatra ny Mauritiana manao kinangananga am'rangaha io eny le izy tsy le resakao teo tsy mijanona eo Maurice irery satria zao tamin'ireo boina 777 misy 5 nangalana immatriculation tsy lera tao amin'ny ACM ny Amerikanina nanadiady an'io satria nalefan'ny Iran reo fiaramanidin'ireo de iny tantara be tsy mbola vita hatramin'izao hatramin'izao iny tsy mbola vita iny tantara iny fa le famotsimbola aloha zao ty mandeha ao a Maurice ty le famotsimbola de fanaparapahefana kolikoly zay aloha io raha le resantsika zao io parapahefana zay de fa mifandray amina mpitondra ambony teto amin'izay dikan'izay ohatrany efa misy anarana mivoaka io amin'ny andro fa tsika moa zany tsy le verimberena tsika ny manadiady any zareo rembya ary no baboiny ny firenena ary de zay nampitrosona an'le republika faefatra zay fa tsy republika tsony le tokotelo mandoro firenena rehetra le Rajoel Tsay Christian tokotelo mandoro hatrany tsy voatontonona mihitsy le Tsay Christian pitsaka any amin'izy azy any izay mangina volamena Tsay Christian volamena izy ndraiky ohatra ny betsika koa zany volamena rehefa anao zany belobe enjana be de reny izy reny tsika efa nohon'izay hoe dinihana zany hoe ny ampivoahana ny Ravatomanga na tsy any Maurice de mipelipelika le mpiaro azy eto za takena ny mpandraraha malagasy io ngeka mampiasa olona narivony ok zay re olona tsy hoe zay mpandraraha malagasy de atao ina moa ny lazan'zany atao takalonaina zany ny mpiasa hoe satria mampiasa efatra rivo ato ka de tsy ho azo kitihana zany le mpandraraha zany eto amintsika eto de nisy mpandraraha mihitsy ny alokaloka na nampiasa fahefam-panjakana azahoany mandraraha asa raha nahavita akory izy raha tsy nampiasa fahefam-panjakana teto amintsika de mahita faisana le mpiasany rehefa mandeha ny resaka satria le orinasa politika zany ny orinasany rehefa tena fitininy ity zao milaza fa nampiasa olona 4,000 mandinitsika fa natafakatra an'io nampiasa olona 4,000 de zao aloha olona nilainy angorona-karena reo 4,000 reo raha azony atao mampiena an'ireo 600 nataony raha azony atao manao tsy ara-dalàna amin'ireo nataony ary manao tokoa izy fa tsy vitan'izay fa nananganany an'io orinasa mampiasa olona 4,000 io amanalinaliny ny olona tokony mbana afaka niasa tamina orinasa hafa no kendainy no vonoiny nenjehany nampiasany fahefam-panjakana ka le 4,000 njerevantsika ary mendrika rovana tokoa zay mahatonga an'le sodiaty nasinapitata administrateur ampandeha azy fa eritrereto koa le amanaliny noetraketravany nazahoany nanangana an'io nisy ny vonoiny nisy tena nkendainy mihitsy tany amin'ny vanilina nge zao be de be ny mpandraraha ny kendainy ohatra fotsiny ka itsika zany mba oka zay le ohatra ny tsisy fepetra mihitsy fa rehefa hoe mpandraraha malagasy de hoe alao tsy maty manota fa mampiasa olona eny ary misy an'lay resaka antenimieram-pirenena iverenantsika kely rehefa aveo fa isento kely vetivety tsika ary aloha rehefa aveo ary topoka ity ny laharatarby ahafahanao mifandray mivantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80
032 11 102 80.